Somary iverenantsika ny lafim-baovao mahakasika ny famatsiana herinaratra tanjon'ny fikambanana ADER na ilay antsointsika hoe Agence de développement de l'électrification rurale ny anome kalitao tsara ho an'ny famatsiana herinaratra indrindra ny amin'ny tontolo ambanivohitra. Isan'ny tanjon'izy ireo ihany koa moa ny ampihenany sarany izay vidin'ny herinaratra izay ny 700 ny herinaratra ampiasaina eto Madagasikara nefa dia mbola ao anatin'ilay antsointsika hoe termika avokoa. Misy ny tetika asa goavana entina analana fahasahiranana ny mponina amin'izao fotoana izao. Amin'ilay ADER moa zany zao fa manomana tetika asa goavana zay fa tsy ohatran'ilay teo aloha intsony izany hoe mahazo ny région mihitsy no kendrena amin'izao. Raha teo aloha mantsiny resaka tanàna ray dia opérateur ray izany no zavatra mitranga dia tsy mahasitona ireo mpamatsy vola. Amin'izao zany tsika vokatry ilay visin'ilay atao hoe plan directeur dia efa miezaka mihitsy zany manabe ireo sehatra tokony hidiran'ireo investisseur zany ka tahaka an'izay zavatra natao tao zao nanao appel à projet amin'ny région anankiefatra dia efa miditra amin'ilay sehatra goavagoavana zany zao ny électrification rurale. Ny tena vokatra andasana zany zao dia ny fidiran'ireo sehatra tsy miankina amin'io électrification rurale io ary koa ny ampidinana ny vidin-jiro ary koa ny nanana vidin-jiro qualité na jiro zany mba tsaratsara kokoa no izay mpanenana hatramin'izay.